aminareo aneny Tompo. Ho iraintsika ny hira faneva mitana ny firaisana. MINOA ny fifaliana ao amin'ny Tompo. Anio Alahady fahatelo amin'ny ADVENTO, izay Alahady itrotrotsika ambavaka eo anivon'ny sany FJKM ny sampana sekolelahady. Alahady ihany koa izay anatanterana ny fanokanana ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny sapelle militaire Pahibe. Izy ireo araka izany no hitarika antsika amin'izao fanompona masina izao, izay tarihan'ny sampana fivondronana laika avy amin'ny Fohibe ary ny vondrom-paritany laika avy amin'ny synodam-paritany. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha isika ry havana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakina ny salamo 7:5. Aorian'izany dia ataontsika ny hira voalahatra ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka fisaorana. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ny andro dia ny andro an'i Jehovah aho, ary nitodika ny sinjo ahy izy ka nandreny fitaraina. Dia nampakatra ahy avy tao amin'ny lovako fandrianganana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotra teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firam-baovao teo ambavako izy, dia fiterana an'Andriamantsika. Maro no ahita sy atahotra ary atsoky an'i Jehovah. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokony, ka tsy mivilo na mampiavonavina na ny mpivadika ho amin'ny lainga. No hamaroinao ny fahagagana sy ny hevitrao izay nataonao anay Jehovah Andriamanitro. Tsy misy azo ampitahina aminao raha tiako ambara sy ho lazaina ireny, dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Amen.
mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra sy mideranao izahay noho ny sorehetra nataonao taminay, dia izay fantatray sy tsapanay na izay tsy tsaronay akory koa aza. Nefa dia ivelomanay isan'andro eo ambany fahasoavanao. Misaotranao izahay fa afaka miombona amin'izao fanompoana masina eto an-tranonao izao. Mangataka aminao izahay ray eo, mba hiasan'ny fananao masina amin'ireto vahoakanao tsirairay avy manatrika eto. Ho tsapanay indray anio anie, fa hanao zava-baovao aminay ianao, ka azo hery sy tombo ifinoana ary azoto anao ny asanao izahay. Ho mpanompo mahatoky sy feno ny fahendrenao amin'ny ataonay rehetra. Ankasitrao ary tompo izao fanompoam-pivavahana tanterahanay eto izao, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, izay efa nampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainay o sy any an-danitra, ho masinina ny any anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeonay ny ihany masaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny amalanay izay meloka taminay. Ary aza mitondranay amin'ny FIFALIANA, fa manafanay amin'ny rasy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny Fiangonana. Ny centre orphelinat Pagode no hitarika antsika hiomanantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Aorianan'izay dia iraina avy hatrany ny hira 12 amin'ny roanjato.
Miaraka mamaky sy hain'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny ohabolana fahatelo amby roapolo. Ohabolana fahatelo amby roapolo ny anjinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ohabolana fahatelo amby roapolo ny anjinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ampiekeo fahamaizana ny fonao sy tenim-pahalalana ny sofinao. Aza tsy manafaizanaka fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny azo aza. Raha mamely azy amin'ny azo ianao dia ho vavonjinao tsy ho any amin'ny fiainantsita ny fanahiny. Anaka, raha endry ny fonao dia ho faly koa ny foko dia ny foko. Eny, ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotrao. Aoka tsy alina mpanota ny fonao fa matahoran'i Jehovah mandritry ny andro. Fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Amen. Mbola hitso ny vaky-teny. Ho toizantsika ny vaky-teny dia amin'ny epistily faharoan'ny Jaona. Epistily faharoan'ny Jaona, Jaona toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Jaona faharoa toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izao loha olona mamangy ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany, izay tiako amin'ny fahamarinana, ary tsy izao ihany fa izay rehetra mahalala ny marina koa. Noho ny fahamarinana izay mitoetra ato anatintsika, sady ho ato amintsika mandrakizay, ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy zanaky ny Ray, amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Faly indrindra aho satria misy hitako ny zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana araky ny andraikintsika didy amin'ny Ray. Ary mangataka aminao aho ankehitriny ny tompoko vavy, tsy hoy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany dia aoka hifankatia isika. Ary izao ny fitiavana dia niady anantsika araka ny didiny. Izany no didy tahaka ny efa renareo hatramin'ny taloha ihany dia niandy ananareo aminy. Mbola hitoy ny vaky-teny. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko voalohany, andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Lioka toko voalohany, andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Rehefa hita dia araka hitsangana isika mamaky azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny soramandry namanginy Maria any Elizabeta. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho amin'ny tany avoana, ho ao an-tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao an-tranon'ny Zakaria izy ka niarahaba-ny Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'i Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony. Ary nofenona ny fanahy masina Elizabeta dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy: voatay samy vehivavy ianao ary voatay ny ateraky ny kibonao. Avy aiza no ahatongavan'izao amiko? No mba vangin'ny renin'ny tompoko aho? Fa indro raha vao renin'ny sofiko ny feon'ny fiarabanao dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko. Ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Amen. Ndray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Ary vavaka isika. Eny Jesosy Kristy zoko sy tompo sy mpamonjy anay io,
Misaotranao izahay raha mbola afaka namaky sy nandre ny teninao indray amin'izao lahady maraina izay nomenao anay izao indray. Misaotra Jesosy fa ny teninao tokoa dia teny fiainana ho anay, teny no loharanon'ny fifaliana ao anatinay. Misaotranao fa tsy nataonao diso anjarany amin'ny teninao izahay. Koa indreto ny mpanomponao Jesosy, izay hitondra ny hafatra ho anay indray amin'ity andro anio ity, fa nanao masina trano hialoha lalana sahady hiasa mahery ao anatiny, hanambara ny sitraponao aminay rehetrarehetra, ka tsy misy ho voambarany afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Ary izahay vahoakanao ihany koa dia handray izany teninao izany amin'ny fofeny fitiavana tokoa, ary tena mba ho mpiainy mpankatoa izahay fa tsy sanatria ho mpiainy mpanadino ka hamitaka ny tenanay. Koa dia mitenenanao Jehovah fa voninkiananao izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nandratanay vavaka. Amen. Avy aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ohabolana fahatelo amby 20. Ny Baiboly dia miresaka zavatra maro samihafa, tahaka izany koa ny teolojia, ka ny bokin'ny ohabolana, ny toroteny ataontsika hoe bokin'ny fahendreny. Ao anatin'ny Baiboly dia misy siansa maro samihafa. Misy ny atao hoe anthropologie biblika, anthropologia biblika zany a, milaza ny siansa n'inona moa zany? Anthropos olona dia logos siansa, siansan'ny maha olona. Ny anthropologia biblika zany dia mizara ny olombelona ho roa. Misy ny olombelona ivelany, misy ny olombelona anatiny. Le olombelona ivelany antsoina hoe vatana, antsoina hoe nofo, antsoina hoe ratsambatana, antsoina hoe tanana, antsoina hoe tongotra, antsoina hoe loha, antsoina hoe hoditra. Fa ny Baiboly raha vao miteny anankiray amin'ireo dia izy rehetra no teneniny. Raha vao miteny ohatra Job hoe raha levo nara zao hoditra simba izao, tsy le hoditra ihany ny simba fa ny vatana, ny nofo, ny taolana, ny tanana. Zany iny le tenina hoe une partie pour les tout. Fomba fiteny zany. Ray amin'ny tenena dia mahafaoka azy ireo. Zay le olombelona ivelany. Paul koa milaza ny hoe ny olona ao anaty, ny olona sy ny olona ivelany. Ny manaraka ny olona ao anaty. Le olona ao anaty dia antsoina hoe fo, antsoina hoe saina, antsoina hoe fanahy, antsoina hoe vo. Raha vao miteny hoe ny vo akozy izy dia ny fo ihany no tiany lazaina, ny saina ihany, ny fanahy ihany. Mizara roa zany ny olombelona zany amin'ny Baiboly, ny ray olombelona ivelany, ny ray olombelona anatiny.
dia hitantsika amin'ny 15 sy ny 20 le olombelona anatiny. Ndeo vakitsika ny 15 sy ny 20. Anaka raha endro ny fonao dia faloko ny foko dia ny foko. Ny ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ianao. Izay le hoe olombelona anaty, soloany hoe fanahy, soloany hoe fo, soloany hoe vo, soloany hoe saina. Ka eto zany fifaliana anaty no resahana eto. Faly anaty ho ny mpino. Any hoe azotsika lohahevitra hoe fifaliana ao anatin'ny mpino. Ahoana ny tehirizan'ny mpino ny fifaliana ao anatiny. Ny fanalahidy efa mireo andininy anankiroa reo hoe misy raha anankiroa condition sine qua non, misy raha. Inona ny raha voalohany? Raha endry ny fonao, ary ny raha faharoa raha miteny marina ny molotra. Reo zany ny fepetra itoeran'ny fifaliana ao anatin'ny mino. Voalohany zany eo amin'izay misy fahendrena no misy ny fifaliana. Eo mino, olona mino le resahana fifaliana anaty. Ahoana fahendrena vitsivitsy ny resahan'ny mpanao obolana manomboka amin'ny 12. Vakitsika 12. Ampiekeo le famaizana eto dia correction no akaiky azy raha miteny mpanjanaka. Dia ilazana zay rehetra fanotsina, fananara, fampianarana koa, famporosiana. Fa tsy midika avatrany hoe kapoka na zavatra maharary avatrany na sazy. Fa ny dikan'ny famaizana eto dia mahafoaka ny fanabeazana. Ekeo famaizana ny ao anatinao. Mety tsy mahafaly anao ny famaizana, fananarana. Ny zavatra faharoa tongavan'ilay fahendrena dia ekeo koa ny tenim-pahalalana avy amin'ny sofinao. Ny ankamaroan'ny fahalalana dia avy amin'ny sofina. Indrindra fa tamin'izareo mbola andro taloha izay mbola tsy nandroso be ny teknôlôjia dia ny sofina zany ny foibe ny fahalalana miditra ao anatin'ny fo. Ka le olona avy aty ivelany zany mizara roa ny olona, ny avy aty ivelany zany mampiditra ny fahalalana ho an'le olona ao anaty. Zay le fahendrena tatsinanana zany. Ny sofina zany dia vavahady ny fahalalana idirana ao anatiny. Ka zavatra reo izy maneke anao anarina, maneke anao ahitsy, maneke anao azo fahalalana koa izy. Amin'ny baiboly azo adonona fa fahotana ny tsy fampiasana ny saina. Ny saina zany dia zavatra nomen'Andriamanitra antsika tena anisan'ny sarobidy indrindra ary tsy takatry ny saintsika ny teny mety ho vitan'ny saintsika. Ny saintsika io afaka mamorona zavatra tsy takatry ny saintsika. Ary zay mahatonga ny olona hoe lasatra amin'ny savant sy ny sisa. Ary io saina io hafa kely. Rehefa tena mivoatra io saina io ary zay hoe ekeo tenim-pahalalana. Tadidy tsara fa raha mitenitsika hoe savant na surdoué tsy olona be diplôma akory zany. Fa ry Smedy zany anontanian'ireo manam-pahaizana ireo zany mba diplômany zany. Fa tsy dia manana diplôma firy zany. Fa izay no mahatonga le hoe fahendrenresahana hoe ekeo fahalalana ny sofinao. Ny 17 sy ny 14 vakitsika aza tsy manafaizana fa tsy teo faty na dia sinony azo azy. Momba ny zanaka ny fitaizana ny resahana. Raha miteny hoe manafaitsika zany ho izytsika misy ambaratonga maromaro ny famaizana. Dia anisan'ny ngeza indrindra le isahany hoe kapohany amin'ny hazo. Ny famaizana zany tahaka ny fitaizan'Andriamanitra antsika tsy mitovy ny taizanantsika tsirairay avy. Mijery ankizy ianao tsy mitovy. Misy ankizy jerenao dia efa fantany ny tokony atao. Misy ankizy tsy maintsy mbo mivandravandra ianao mbo mety aminy. Misy ankizy tenenina moramora, misy mafy. Misy ankizy tsongo sofina. Fa misy ankizy zany rotsakazo no mety aminy. Ohatr'izay koa ny taizan'Andriamanitra antsika. Misy ny mora bitsihan'Andriamanitra dia manaiky. Misy voateny mafy. Misy voasazy mafy. Miatra manaina mihitsy ara vao mibebaka.
dia izay tia ny mpanao ohabolana tongavana hoe faizy le olona ivelany mba hoendry le olona ao anatiny. Ary izay ny fahendrena patsinana. Misy le ao anatiny manko ny tena maditra amin'ny olona. Le fony io le sainy io le fanany le voy izay lazana azy. Fa io tsy takatra. Tsisy olona afaka hikapoka an'le fanahy. Sa misy afaka. Fiteny fotsiny hoe raha tsy fanahy fa ndramokapora le fanahy mba ho tsara raha mety. Fa tsy maintsy le olona ivelany no kasianao. Amin'ny alalan'ny teny, fihetsika, fijery, kapoka natakan'izay. Izay le fahendrena ampianarina eto hoe aza tsy manafaizanako. Io koa tsy azo akana tahaka n'olona satria maro karazana amin'ny olona. Misy olona sary mba mikapoka ny zanany fa ny zanany endry daholo satria tsy ilaina le fikapohana satria le zaza mora tenenina. Fa misy efa misy fehinkibo miantona rehefa mandalo eo dia mba mipiripirina. Tsy mitovy ny olona. Tahaka tsika rehetra koa tsy mitovy koa isika rehetra tazain'Andriamanitra. Fa misy teneniny moramora, misy anariny moramora, fa misy voafelaka mafy amin'Andriamanitra vao tonga saina. Dia izay le teneniny fa zao nefa no izy izy. Safidy io. Ny vokany zava-dehibe, eo le marina kely ihany le hoe la fin justifie les moyens. Fa raha manao zany ianao mamelanao amin'ny azy, amela azy amin'ny azy, voavonjinao tsoana amin'ny fiainantsika. Raha kapohanao le olona ivelany, voavonjy le olona anaty, izay ny dikany. Fa raha mpiantenao le olona ivelany, very le olona ao anaty. Ela misaina tsara an'izay tsika. Na amin'ny zanantsika na amin'ny tenantsika. Fa misy olona tsy eny raha tsy migadra mihitsy izy. Atao zany mba hamonjena ny olona anaty ndray manontany be dia be manontany amin'ny pastera fa nanao an'izao sy izao le olona fa tena tsy zaka intsony ny pastera ka diso ve raha mba mitory amin'ny pôlisy. Rehefa zao ny alanao nenina izy pastera, alao izy gadra so mahasoa ny fanahiny. Le olona ivelany zany no asiana famaizana amin'izay tandrify azy satria misy ambaratonga io. Mba azoany ny olona ao anaty voa famonjena. Fa raha tsy mitandrina fanotra amin'izay, voa tambitamby, voa lambolambo le olona ivelany, fa le olona ao anatiny mankaizy. Dia famitaniana raha azontsika, izy no tianareo mandeha amin'ny afo, le olona ivelany sa le olona ao anatiny. Mody manao an'izany fa rehefa tajiana avy eo dia tsy fitiavana mihitsy ny anao. Mora kely miteny an'izany. Fa safidy io na amin'ny zanakao azy. Hoe le olona ivelany ny ambony aminao sa le olona anatiny. Kanefa ny formule apetraka dia dikan'izany hoe faizy le olona ivelany izy dia endry le ao anatiny. Anjara anao no mandanjalanja hoe hatraiza moa zany resaka famaizana zany. Tahaka n'inona moa zany. Fa efa laza hoe hatramin'ny azo ara dia mety ho famaizana. Izay le fahendrena ampianarina eto zany ary izay izy vao miteny anaka raha endry ny fonao. Inona ny faly hozy izy? Faly ny fo. Faly ny ao anaty. Faly isika rehetra. Ary izay koa nataon'Andriamanitra antsika anaka atolory ihany ny fonao. Dia rehefa endry isika rehetra, faly koa Andriamanitra ary mampisy fifaliana ao anaty zany. Dia jerentsika olona anankiroa ao amin'ny Luka ao. Nivakiana tamintsika teo amin'ny fanakekezan'ny Krismasy, Maria sy Elizabeta. Olona niaritra zavatra maro reo. Anankiray moa saika tsy nahazo zaza mihitsy, anankiray nahazo tsy nangataka. Dia ny fahendrena no ampiavaka an'ireo. Ary zany mahatonga ny fanamasina tao amin'izy ireo, tao amin'ny zaza tao an-kibony. Dia raha vao ny arahabo fotsiny Maria dia inona ny trango ny soratra masina? Nibitaky ny hafaliana izy fa tsy hoe nisy kilalaka akory tao. Nibitaky ny hafaliana, zay le fifaliana anaty zay. Amin'ny toerana misy ny fahendrena no misy ny fifaliana. Satria fahendrena avy amin'ny fanamasina. Ny fihainoana fanamasina hatrao an-kibony reny, na i Jaona mpanao batisa, na i Jesosy Kristy. Anankiray moa nitorotorony tamin'ny fanamasina raha teo. Ary izay le fahendrena avy ao anaty. Misy fanamasina satria fanahy ny fahendrena ny fanamasina. Ary izay no miteraka fifaliana ao anaty. Fifaliana ao anaty izy ity fa tsy ravindraviny velany fotsiny. Izay no tenen'ny ohabolana faly ny fo.
raha tiana fifaliana ao anaty ianao meteza hitoetra amin'izay misy fahendrena fa tsy zany aminy tenenin'ny mpanao obolana verenantsika vakina hoe le obolana 3 teo 5 4 ahoana ho sisy anaka raha endro ny fona dia ho falo koa ny fo dia ny fo manaraka eny ravoravony raha miteny marina ny fanahiko zany hoe mbola le olona ao anaty aminy io ahoana zay anao fifaliana anaty amin'izay misy fahamarinana no misy fifaliana anaty amin'izay misy fahendrena misy fifaliana anaty ny faharoa amin'izay misy fahamarinana misy fahendrena anaty misy fahamarinana misy fifaliana fahendrena voalohana ampianariny amin'ny andininy 7 mbovakitsika aoka tsy alina ny mpanotana fa mahatahorany Jehovah Andriamanitra ny hoe mialina ny mpanota ny mialina mako amin'ny vio izy nareo mampiavaka ny fialonana amin'ny didy folo dia izao ny hoe mialina mitsiriritra sady tezitra miampy-dôzy zany le fitsiriritra amin'ny didy 10 raha lahatra ny didy fa ny didy moa tsy isy voalohany sy faharoa Jesosy fa mitovy ihany fa raha lahatra le izy le hoe mitsiriritra miampy fahatezerana atao hoe fialonana tazomy tsara zay famaritana zay fa sainga le fialonana eto fialonan'ny mpanota le fialonan'ny mpanota io roa karazany koa misy mialina ny mpanota olon-dratsy le mpanota amin'ny zavatra tsara ataony mba azony zay ny karazany anankiray misy karazan'olona koa nefa mialina ny mpanota amin'ny aratsiny mihitsy amin'le ratsy ataony sady mitsiriritra ny tezitra ny dikany ho isytsika teo ahoana moa lazana an'izany ny anankiray hitantsika amin'ny Salamo 7:70 misy olona ratsy toetra be nahazo zavatra tsara mbo ny alina kosa ho izy asafa salama izy dongadonga izy mahazo arena izy fa izy olona ratsy fanahy be ny alina zay tsy fanao koa zay ratsy zay fa le anankiray faharoa resako tena ratsy satria ny fialonana zany efa zavatra ratsy eketsika aloha zay ratsy sa tsara ny fialonana le olona ialonany koa efa olona ratsy satria mpanota marina sa tsy marina aloha dia fahatelo le zavatra ratsy atao amin'ny olona no ialonany azy firy fososona zany le faratsiny telo sosona andrayntsika ohatra zany tsika mba hampazavany na amin'ny fiainana andavanandro misy olona miteny hoe ianina zao dia tena lasa sipanianina ianina nefa izy koa kay te tanareo fahinareo le izy tanareo am'izay le hoe mialina amin'ny mpianota amin'ny zavatra ratsy izy kay motianao no ambadiky le fandeha misy io sa tsisy izy nareo andray ohatra faharoa nisy olona miady ao izy le miteny asio zany hoe efa ela izy ny te andariko an'le olona io zay le hoe mialina ny mpialina amin'ny fanaovany ratsy izy te hipetraka amin'io fomba fanao koa io amin'ny fiarahamonina aratsiana le olona hoe mangala boly io hoe manodikodina zao sy ny sisa kanjo rehefa tafakatra eo izy inona ny nataony dikan'izany efa taloha izy no efa nisy faratsininy zay le mialina zavatra ratsy fahendrena ho izy ny mpanao obolana ialana amin'io ahoana ozy izy mahatahorany Jehovah alao Andriamanitra ihany alao miaraka amin'izay matahotra an'Andriamanitra fa io manahirana io zany misy amin'ny fiainantsika zay le fahamarinana ny andininy 7 vakitsika fa raha mbola izy koa ny farany ny dikan'io ny farany tsy maintsy misy foana ny zavatra rehetra misy farana avokoa na ny siansa rehetra manaiky an'izany misy farany ny zavatra rehetra io ka ny olona marina dia mino fa misy ny farana ary manantena foana izy fa ivoaka ifahamarinana io maharitra izy miandry an'io fa ny zavatra rehetra ty ambony tany dia misy farany avokoa amin'ny nareo kehitriny tsy mahalala an'izany fa ny olona taloloha zany zay ankizy taloha dia mahafantotra
lampy torche ohatran'iny izy, ohatran'ny boaty savony. Izy iny misy isa nokafana azy dia mipitika, hoe mipiry misokatra io dia mipitika io, efa voaisany manam-pahaizana. Tahaka izany koa ilay ampoule reny mipiry mipika io vao maty. Ka ny zavatra rehetra ozy ny olona marina dia mahalala hoe misy farany io na ny fijaliana na ny inona. Zay ny dikany hoe tsy maintsy misy ny farany, tsy maintsy misy ny fanantenana. Zay ny dikany io za raha tsorona zany ny dikany hoe raha mbola isy koa ny farany, ary ny farany nge tsy maintsy misy foana dia tsy foana koa ny fanantenana. Donc zany misy ny farany ary manantena foana. Zay no fahamarinana. Ampianariny hoe ravoravo ny fanahiko izy raha miteny marina ny molotra. Nde tsy kijery ohatra amin'izany fahamarinana zany. Satria ny fahatahoranan'i Jehova no fiandohany fahendrena. Ao anatin'ny fahamarinana zany io. Fa Jaona faharoa no vakiana teo. Sady efa ohatra amin'ilay fahamarinana. Azo adinoina fa miverina imbetsaka ao ny teny hoe fahamarinana. Ny andininy voalohany ary no teneny vakitsika. Izalo olona mamanga ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany. Zay tiako amin'ny fahamarinana ary tsy zaho ihany fa zay rehetra malala ny marina koa. Fitiavana resamin'ny Jaona ataontsika hoe apôstôly ny fitiavana ny indray. Fa misy tohin'ilay fitiavana tiako amin'inona ozy izy? Tiako amin'ny fahamarinana. Ary tsy zaho ihany ozy izy fa zay rehetra malala ny marina. Io zany tena mba ilaina io. Azoana fifaliana naty. Ty amin'ny fahamarinana. Raha misy olona manontany ianao, tiako ianao amin'inona mba anontanivo aloha. Fa ny an'i Jaona amin'ny fahamarinana. Tiako ianao amin'ny fahamarinana. Io zany tena hoe ka ianao zany na mpianaka, na mpifankatia, na mpirahalahy, mpiray fiangonana, tianao amin'inona ilay olona mba anontanivo azy hoe tianao amin'inona moa izy ty. Fa tsy hoe tiako ianao dia za koa tianao. Tena amin'ny fahamarinana. Ataovy ny fahamarinana ho ahy raha tia ahy ianao. Inona ny fahamarinana tokony anjarako? Mbola mafisina amin'ny andinin'ny faharoa nge io ahoana ozy izy? Noho ny fahamarinana izay mitoetra ato anatsika sady ao amintsika mandrakizay. Rehefa ty dia misy fahamarinana amin'ny Jaona, tsy afaka misaraka ireo. Inona ny fahamarinana tokony ho ahy raha tia ahy ianao? Inona ny fahamarinana tokony ataoko aminao raha tiako ianao? Misy fahamarinana. Ary tsy mialina koa, mbola hafa koa ny andinin'ny fahaefatra, amin'ny andinin'ny fahatelo aloha, na Andriamanitra koa ny manao an'izany amin'ny Jesosy. Andinin'ny fahatelo aloha vakitsika, ho amintsika ny fahasoavana sy ny fahamarinana ary ny fiadanana. Si Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'inona? Amin'ny fahamarinana sy fitiavana. Tanareo zany, Jesosy koa mbo mitaky amin'ny ray, tiako ianao izy ny ray aminy. Amin'inona? Amin'ny fahamarinana. Tiany amin'ny fahamarinana ny zanany. Midika be dehibe zany fahamarinana zany sa mamaritra ny azy. Ny andinin'ny fahaefatra mbola misy fahaly indrindra ile hoe tsy mialina zavatra tsara koa ary. Faly indrindra fa hitako ny zanako sasany mandeha amin'ny fahamarinana. Io matetika voakelitsika amin'io. Raha misy zanak'olona mba endrena, mba misemba amin'ilay io zanaky ianina mivarianana. Zareo Besarety, zareo Ariampandrana. Fa ahoana ny Jaona? Faly izy satria le zanaky ny namany ary manao fahamarinana. Zava-dehibe zany raha manao an'izany daholo tsika tena tsara. Faly indrindra satria misy hitako. Fa ny tena hitantsika amin'ny zanak'olona inona foana matetika? Tena iny zanako ary amatoa. Dia faly aho izy satria hitako ny zanako sasany tena mandeha amin'ny fahamarinana. Ka raha mahafaly zany, zay ole hoe faly faly izy. No, mahafaly zany ny toerana misy ny fahamarinana, verina amin'ny ohabolana ihany io. Vakitsika indray izy teo, mamarana antsika azy andininy ohabolana 3 dia 24. Ahoana ozy izy? Anaka raha endro ny fonao, ny faly tokoa ny fo, maneno ny fo. Ho ravoravo ny fanahy, raha miteny marina.
dia zavatra anankiroa zany sy ny fifaliana anaty amin'izay toerany fahendrena ka tsara fahendrena matetika ny fahendrena zany miainga amin'ny famaizana foana no azoana azy aingana l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Misy zavatra foana zany ao ahitsy maneke ahitsy amin'ny zavatra rehetra fa mahasoa antsika zany mba tsy haveratsika amin'ny fiainantsika. Ny zavatra faharoa dia hoe amin'izay misy fahamarinana koa no misy fifaliana anaty. Miezitsika na amin'ny fitiavana na amin'ny asa na amin'ny inona mba hita ny fahamarinantsika miaraka amin'Andriamanitra. Ary angatahana amin'Andriamanitra io fahamarinana io fa tsy haintsika mamorona an'io fa omeny anao izy satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ho amintsika re zany fahendrena sy fahamarinana izany. Amen. Avana malala rehetra amin'ny tompo manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany andehantsika hifona eo anatrehan'Andriamanitra hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, Andriamanitra tia dia tia anay tokoa ianao. Andriamanitra miteny aminay isan'andro san'andro ary manambara ny sitraponao izay tianao tanterahinay. Tamin'ity androany ity tompo rehefa nandre ny teninao zahay dia mahatsiaro menatra sy mangay ay ary mahatsiaro fa ay zahay dia tsy mba manana fahendrena. Ay zahay dia tsy mandeha amin'ny fahamarinana ka izany indrindra no mahatonga anay tsy mba hanana fifaliana ao anatinay. Tsy mba mety mandray ny fanitsiana sy ny fahalalana avy amin'ny teninao zahay. Tsy mba manaiky ho tezanao sy ho tarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay. Ary mpifelonana izahay. Koa mifona aminao izay Andriamanitra. Fa ny fahatahorana anao Andriamanitra dia tsy mba nisy teo aminay. Ko mamelany elokay, mamindra fo aminay. Andriamanitra be fitiavana sy mamindra fo isan'andro san'andro ianao. Koa izany indrindra Andriamanitra no asainay miakoky eto anatrehanao, mitalao famelany eto anatrehanao. Fa be sy asi tokoa izahay. Ary tsy izany Andriamanitra, tsy izany ihany fa eo amin'ny fiainanay andavanandro dia miariary sy mibaribary eo anatrehanao ny fahotana vitanay. Ary dia miseho amin'ny ataonay izany amin'ny alalan'ireo tenanay any ivelany, ny tananay, ny tongotray, ny masonay, manao izay ratsy eo anatrehanao. Koa mifona aminao zahay, mamelany elokay. Ary dia manoto eo anatrehanao koa izay Andriamanitra, amin'izay ao anatinay ao amin'ny alalan'ny fisainanay, amin'ny alalan'ny eritreritray, dia maro tokoa tsy araka ny sitraponao. Ko mamelany elokay, mamindra fo aminay. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ilay efa nanolotra ny tenany mba ho famelana ny elokay, ary nonay fa hanafaka anay amin'ny fahotana, ny vavahanay sy talaonay famelan-keloko aminao Andriamanitra. Amen.
be ka marina tokoa vonina zay zany fahendrena sy fahamarinana hananana fifaliana ao anaty zany mitsangana indray ny teny somafaly fa mafany fahotanao ny tompo hoy ny tompo aminahy satria ninoanitra ianao ka nandritry tena teo natrehako ary izay tiako nanarako sy fahaiziko ny tompo aviary ifandahatra isika fa na dia mena tahaka ny jaka ny fahotanao dia ho fotsy tahaka ny oram-panala noho izany dia voavela sy voafavako ny fahotanareo noho ny aminaran'i Kristy tompo samia midiran'ny tompo ianareo sambatra ny olona zay voavelony ny elony sy voasara ny fahotana sambatra ny olona zay tserany ary tizitaka ny fanarana amen. Ny hira voalahatra no raintsika dia horeny zay ny avy eo amin'ny SFL vodina fototra laika no hanao ny vavaka fangatahana amintsika. aoka iomona amin'ny vavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay misaotra anao zahay fa novelominao ka hatraty ty andro androany ety misaotra anao zahay noho ny afatra avy aminao amin'izay tokony iainanay ny fahamarinana matetika tokoa manko Andriamanitra dia fotoana vitsy amin'ny fiainanay no ahafahanay mijoro amin'ny fahamarinana kanefa nampianarinao zahay tamin'ity andro androany ety ahafahanay mijoro vavolombelonao amin'izany fahamarinana izany mivavaka izay Andriamanitro ho an'ny mpino rehetra ho afaka hiaina an'izany fahamarinana izany ka tsy hiandry famaizana avy aminao fa hiaina ny teninao ka handeha araky ny fahamarinana mivavaka izay ho an'izao fiangonana izao ho an'ny sampana rehetra ho an'ny fahasalamanay tsirairay avy mba samy ataonao tomombana izany ahafahanay manompo anao bebe kokoa mivavaka izay ho an'ny mpitondra rehetra ny firenenay mba hanehoanao ny fahamarinanao Andriamanitra ka hijoro amin'izany fahamarinana izany ahafahana mitondra ny firenena ho amin'ny fampandrosoana marina mivavaka izay ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny valanaretina ianao Andriamanitra no hiaro ny malagasy rehetra ianao no hampiorona ny finoany ny malagasy rehetra ka hampitraka azy
na dia ao anatin'izany aretina izany aza mivavaka izay ny amin'izay finoany malagasy manontolo mba hijoro amin'izany finoana izany mba hahita ny voninahitra ao Andriamanitra amin'izay rehetra tanterahany misaotra ry Tompo fa nomenao ity tontolo andro ity izahay ahafahanay miaona aminao ahafahanay mijoro vavolombelonao isaorana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny olona voavela heloka riavana dia mino ny fifaliana amin'ny Tompo ary vavolombelona zany famelan-keloka no raisin'izany. Imbona antsika rehetra amin'ny an'io tia ny fanekam-pinoana apostolika na ny fanekam-pinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra Ray sy Tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy izay nalahy tokana tompontsika izay nitoritorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijalona napaka Ponto Pilato nimbona tamin'ny hazo fijaliana matika nalemy nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-davitra mipetraka havan'Andriamanitra Resito avy any viny tsara vela sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana ny olona masina famelan-keloka fitsanganana tena maty ary fiainana mandrakizay. Manasa antsika rehetra sy toerana riavana. Fifaliana ho antsika riavana ny mandray androany anio ny amin'ny sampana fivondronana laika foibea ngatahana hitsangana ampitoerana aloha izay avy amin'ny foibe aloha eo ampitoerana ihany. Saora Tompoka ny vondrom-paritany laika amin'ny sodaparitany VPL ao zareo ny vahiny nasain'ny VFL eto aminay rehetra mba hitsangana avokoa so mbola misy tsy voatonona sangana izay niara-dita amin'izareo avy ao teka ho an'Andriamanitra izay ho anareo riavana. Saora Tompoka mahazo toerana ny sampana fivondrona laika amin'ny foibe mivondrom-paritany laika zany manokana amin'ny fomba ny sampana ny vondrona fototra laika eto amintsika. Io manana amin'ny pitsopitsony momba izany dia horaintsika ny ravolahatra 2:30 amin'ny dininy voalohany sy ny faharoa dia asaina ny mpanokana hiakatra hiomana koa ny dekona amin'izay pitsopitsony mety ilaina amin'izany toy ny fanamafisam-peo. Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ity fotoan-dehibe anio ity izay atokany eto amin'ny fitandremana chapelle militaire Pahibe ho fanokanana ireto sampana vondrona fototra laika
izay fantatra ny fiangonana tsara fa ry zareo mainto milany dia iroso amin'ny fanokanana isika anatanteraka n'izany ny avy eo amin'ny sampana fivondronana laika ny eo anivony vondrom-paritany laika ny mpitandrina eto an-toerana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa lany eran'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'izao fiangonana chapelle militaire Ampahibe izao ny hijoroan'ny sampana vondrona fotra laika izay fantatsika fa sampana velona iray ao amin'ny rafitry ny foibe FJKM dia ny sampana fivondronana laika izany. Voalaza ao amin'ny taridalana fananganana vondrona fotra laika fa rehefa miasa volana vitsivitsy eo ny birao sy ny komity voafidy tondra izany sampana izany dia efa azo atao ny fanokanana izay ho totosain'ny birao foibe laika ny synodam-paritany ary ny mpitandrina eto an-toerana. Koa satria efa nahatanteraka ireo voalaza ireo ny VFL eto amin'ny chapelle militaire Ampahibe dia androso amin'ny fanatanterahana izany fanokanana izany isika. Eno iarany teny soratra masina hoe Jesosy Tompo izaho ny voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko ary zaho aminy dia mamobe izy raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo ary koa zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray aminy ary zarazaraina samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray aminy ary zarazaraina samihafa ny asa nefa dia Andriamanitra dia iray aminy izay miasa amin'izy rehetra ho amin'ny olona rehetra. Amen. Okary tsangana ny fiangonana izay manatrika fanehoana voninahitra sy fanomezan-danja ny teny fanambarana ny fijoroan'ny sampana. Isaorana Andriamanitra ry havana fa tanteraka soamatsara ny fampivoronan'ny sampana vondrona fototra laika ary dia ambara eto anio fa ara-dalàna ho isan'ny sampana velona eto amin'ny chapelle militaire Ampahibe. Koa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampiray hevitra anareo araka Jesosy Kristy. Mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha ataontsika ry havana ny hira 4:390 ary sy vavaka aorian'izay vao hipetraka isika. Iary vavaka isika ry Andriamanitra ranay izay ao an-danitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Olona midera sy mankalaza anao izahay misaotra noho ny asan'ny fanahinao. Masina teto amin'ity fiangonana ity ka nanomezanao indray sampana vondrona fototra laika ho fitaizana ny vahoaka anao araky ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta nomenao azy. Atokanay ho anao izao sampana izao ho feno sy fahamasinanao ary dia ahavokatra be eto amin'ny fiangonanao sy eto amin'ny firenenay. Ko amin'izany asa rehetra sahany dia mba amirapiratra mandrakariva ane ny voninahitrao noho ny herin'ny fanahy
amen. Petraka amin'ny fiangonana. Tsy mitsahatra ny saotra ny tompo mandrakarivotsika ry havana satria efa voatsangana ara-dalàna ihany koa ny birao izay hitondra andreo sampana vondrona fototra laika eto amin'ny chapelle militaire Ampahibe. Hotonona ny anaran'izy ireo ary izay voatonona ny anarany dia angavika hitsangana hiroso ety amin'ny alitara hijoro manatrika ny fiangonana. Hotonona meloa ny Andriamatoa sy Ramatoa isany. Ny filoha Rahaopisoa Narisalama Rivo. Ny filoha-mpanampy Lieutenant-colonel Razafy Manantsohery, ny mpitady soratry ny fivoriana Ramarino Irina Randranto, ny mpitady soratry ny vola Razahary Sofarany Irina, ny mpitahiry vola Andriantsiferana Ariny Irina, ny mpanolo-tsaina Rahanta Malalamiora Andriamatony Rindra. Mangataka anareo ary hitodika manoloana ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Rahaobisoa Naritsalama Rivo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iraranao avita soa. Mandratananao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amafy lohanao. Mahefabe mandrakariva. Hoy Jesosy Kristy Tompo. Hoy Jesosy Kristy Tompo, ento ny zokako ka mianara amiko, fa mora ny zokako ary maivana ny entako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia asalotra anao ity zoka ity, ho mariky ny fiombonanao ao amin'ny fianakaviam-beny laika, no sady endrika fanehoana amin'ny fitondranao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny asa fanompoana tanterahany isan'andro. Mandehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny fahirizan'ny tompontsika. Amen. Lieutenant-colonel Razafy Manantsohery. Hoy Jesosy Kristy Tompo, ento ny zokako ka mianara amiko, fa mora ny zokako ary maivana ny entako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia asalotra anao ity zoka ity, ho mariky ny fiombonanao ao amin'ny fianakaviam-beny laika, no sady endrika fanehoana amin'ny fitondranao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny asa fanompoana tanterahany isan'andro. Mandehana amin'ny fifaliana sy ny herin'ny tompontsika. Amen. Ramarino Irina Randranto. Hoy Jesosy Kristy Tompo, ento ny zokako ka mianara amiko, fa mora ny zokako ary maivana ny entako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia asalotra anao ity zoka ity, ho mariky ny fiombonanao ao amin'ny fianakaviam-beny laika, no sady endrika fanehoana amin'ny fitondranao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy amin'ny asa fanompoana tanterahany isan'andro. Mandehana amin'ny fifaliana sy ny hery fahirizan'ny tompontsika. Amen. Razay Arsoa farany aina. Hoy Jesosy Kristy Tompo, ento ny zokako ka mianara amiko, fa mora ny zokako ary maivana ny entako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia asalotra anao ity zoka ity, ho mariky ny fiombonanao ao amin'ny fianakaviam-beny laika, no sady endrika fanehoana amin'ny fitondranao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy
eo amin'ny asa fanompoana tanterahana isan'andro mandehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny faherezan'ny tompontsika. Amen. Andriantsiferana ary nirina. Hoy Jesosy Kristy Tompo, ento ny zokako ka mianara amiko, fa mora ny zokako ary maivana ny entako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no asalotra anao ity zioga ity, ho mariky ny fiombonanao ao amin'ny fianakaviam-beny laika, no sady endrika fanehoana ny fitondranao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny fanompoana sy ny asa izay tanterahana isan'andro mandehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny filazantsara ny tompontsika. Amen. Rahanta malala miora. Hoy Jesosy Kristy Tompo, ento ny zokako ka mianara amiko, fa mora ny zokako ary maivana ny entako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia asalotra anao ity zioga ity, ho mariky ny fiombonanao ao amin'ny fianakaviam-beny laika, no sady endrika fanehoana ny fitondranao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny asa fanompoana tanterahana isan'andro mandehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny faherezan'ny tompontsika. Amen. Andria mahantony rindra. Hoy Jesosy Kristy Tompo, ento ny zokako ka mianara amiko, fa mora ny zokako ary maivana ny entako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia asalotra anao ity zioga ity, ho mariky ny fiombonanao ao amin'ny fianakaviam-beny laika, no sady endrika fanehoana ny fitondranao ny azo fijalian'i Jesosy Kristy eo amin'ny asa fanompoana tanterahana isan'andro mandehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny faherezan'ny tompontsika. Amen. Ka satria efa voatokana ara-dalàna ny biraon'ny VFL eto anivon'ny fitandremana chapelle militaire Pahibe, dia iroso amin'ny fametrahana zioga andreo mpikambana izy ireo, dia mangataka anareo anatanteraka izany hitodika any amin'ny fiangonana. Iroso tsy fitofito araka ny fandaminana ianareo. Ndao azy. Afaka asiana feon-java-maneno fohy mandra-pahavita ny fametrahana ny zioga. Andehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny faherezan'ny tompontsika. Miomana ny manaraka.
andehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny faherezan'ny tompontsika. Mandroso ny manaraka. Andehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny faherezan'ny tompontsika. Miomana ny manaraka. Andehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny faherezan'ny tompontsika. Miomana ny manaraka. Andehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny faherezan'ny tompontsika. Miomana ny manaraka. Andehana amin'ny fifaliana sy ny hery ny faherezan'ny tompontsika. Miroso ny manaraka. Aoka hitsangana ny fiangonana hivavaka. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, indreto ireo natolotry ny fiangonana
ka nofidinao hiandraikitra izao asa masina ato amin'ny sampana vondrona fototra laika izao. Apetrakay mba ho ambany fahasoavanao mandrakariva izy ireo ary dia noraisinay tanana tamin'ny anaranao. Tolorony fanahin'ny fahendrenao, hananany fahazotoana ary ny fahombiazana ne ho amin'izao sampana vaovao zao. Ampianary kosa tompo ny fiangonana. Mba tsy hitaza-potsiny fa hanampy arak'izay fanomezam-pahasoavana tandrify azy tsirairay, indrindra hivavaka ho azy ireo. Ho arovanao amin'ny ratsy rehetra mba hirosony amin'ny lalindalina kokoa amin'izay afitra efa miandry azy ireo ho fampandrosoana ny fanjakanao ety an-tany. Ho anao aneny dera, ny haja, ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana fa ny sampana vondrona fototra laika rehetra izay manatrika eto dia mitsangana avokoa anao ny hira faneva isika ary in'izay dia hitsodrananareo ny ray aman-dreny mpitandrina. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Ary Andriamanitry ny faharetana sy ny finoana ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vavy ray no raha ny mankalaza Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika hitanty anareo izy n'aiza n'aiza lehanareo ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Tehaka mafy be ho an'Andriamanitra isika azy. Saotra n'Andriamanitra tsika riavana tamin'ny fahatanterahany fanokanana ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé. Iroso amin'ny fandraisan-tanana ny reto birao izay nitokanana izahay ary aorian'izay dia iroso amin'ny fandraisam-pitenenana isika. Ny fandraisam-pitenenana ny iray fitenenana voalohany dia ny viafela eto an-toerana. Aorian'izay dia ny président ny fiangonana manaraka azy eo ny vondrom-paritany laika ary mamarana azy ny avy eo amin'ny sampana fivondronana laika. Hitarika ny fiarabana azy ireo ny ray aman-dreny mpitandrina anaraka azy ny avy eo amin'ny sampana fivondronana laika ny vondrom-paritany laika.
mamerina ny fiarabanantsika mpianakavy amin'ny finoana amin'izao alahady 12 Desambra izao a, izay andro lehibe tokoa ho an'ny sampana VFL eto amin'ny sapela militaire Paibe na taterahan'ny fanokanana. Ny voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra izahay amin'izany andro na voatokana na izany. Manaraka izay dia tsy hainy tsy hisaotra ny mpitandrina sy ny birao-piangonana eto an-toerana, ianareo birao sy solotena vao amin'ny sampana fivondronana laika sy ny vondrom-paritany laika, ianareo VFL namana izay tonga nanatrika ny fanasana. Isika mpiara-mivavaka rehetra eto amin'ny sapela militaire Paibe. Noho izany dia misy ny fandraisana anjara avy aty aminay sampana VFL omena anareo izay nahatanteraka izao fanokanana izao a, dia ny mpitandrina, ny birao, ny VPL sy ny amin'ny SFL ka manolotra valopy izahay a. Kely dia kely ny ao anatin'ny valopy fa ny fonay manolotra azy kosa dia feno dia feno amin'izao andro nanokanana anay izao. Alohan'ny amaranako ny fandraisako ny fitenenana dia tsy haiko ny tsisy oatra anareo mpikambana ao anatin'ny VFL izay nampiseho firaisan-kina sy firaisan-po ary indrindra ihany koa ny fahafoizana na tanterahana sy na totosaintsika izao fanokanana izao. Ary manomboka izao dia mitombo ray ny tenin'Andriamanitra izay mila tadiditsika raha eny aminareo ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny SFL dia mba angaviako isika mpikambana mba hiara-maky an'izany ao amin'ny Matio 5:17 tapany B. Izay mivaky toy izao manao hoe: inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Efa nazavaintsika tamin'ny fifanana maly izay ary mbola hisaorana antsika ihany koa amin'ny asa sy adidy izay mavesatra miandry asika. Araka ny tamin'ny fanokanana teo dia mavesatra ny zinga, mety hoe misy fotoana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsika dia zary ho maivana izany. Ny farany dia tamin'ny herin'ny androany izay nilaza tamin'ny vaovao-piangonana nanatanteraka lavantekira tany Ambohidratrimo FJKM Ialanana. Nahazo gitara elektrika ny sampana ka aseho amintsika fiangonana izany amin'ity andro alahady ity. Ny mahafinaritra ohatran'ny hoe nitovy loko tamin'ilay tenue izay tsy nieritreretinay ilay gitara dia izay ngamba ny ohatran'ny hoe zavatra mifantsifin-javatra dia isaorana ny tompo amin'izany rehetrarehetra izany. Iny ilay gitara. Ny farany rehefa vita izao fampitompivavahana izao dia misy ny tsaingoka sigoka izay ao amin'ny sosôla ka dia efa asaina sahady isika izay nahazo ny fanasana indrindra fa itsika izay vahiny manotrona sy tonga amin'izao fanokanana izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra, misaotra indrindra tompo. Dia amin'ny kafaliana hatrany no iarabanantsika mpiara-mivavaka eto amin'ny chapelle militaire eto Paibe. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa tanteraka soamatsara androany ny fanokanana ny vondrona fototra laika eto amin'ny chapelle militaire Paibe. Tolorana fisaorana ihany koa ianareo avy eny amin'ny sampana fivondronana laika, avy eny amin'ny FIFALIANA
sy ny vondrom-paritany laika avy amin'ny synodam-paritany, ary indrindraindrindra isika eto amin'ny VFL, eto amin'ny chapelle militaire, eto Ampahibea, tamina tanterahany izany fotoan-dehibe zany. Tsarovina antsika foana fa matoa misy ny fanokanana dia misy ny iraka zay atao ary omen'ny Jesosy Tompo atsika. Ka manantena ny Fiangonana Ray Manontolo fa anao be dia be ianareo eo amin'ny fitorinan'ny filazantsara sy ny fiderana an'Andriamanitra eto anivon'ity chapelle militaire eto Ampahibea ity. Koa dia mamerina ny fisaorana anareo vahiny rehetra nanatrika sy nitondra n'izao fanokanana izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irehariany. Koa ankehitriny misaotra anao izahay ry Andriamanitra io sy midera ny anaranao be voninahitra. Amin'ny fofeno hafaliana ry havana no isaorantsika an'Andriamanitra no ity andro anio ity izay sitrany indrindra na tanterahana ny fanokanana ny sampana vondrona fotra laika eto amin'ny Fiangonana Protestanta Fitaizam-panahy ho an'ny Foloalindahy eto Ampahibea izay atao amin'ny vondrom-paritany laika iarivo avaratrano. Maneho fiarabana sy fisaorana omba ampirarintsoa ho an'ny filoha sy ny birao ary ny tonian'ny sampana fivondronana laika avy ao amin'ny foibe amin'izao fitaran'ny ambaindain'ny sampana laika izao, ary ho fifankahalalana efa najoro tamintsika teo moa izy ireo dia averina tsangana mba tena ho raikitra tadidy ao an-tsainareo hoe ireo izany filoha mpanampy tonian'ny sampana fivondronana laika zany. Mangataka amin'ny mpanajana ramatoa isany nakaizy ny filoha mpanampy efa nahazo toerana ry ny tompo anery havana omba sy tay anareo mandrakariva ary anafihery anareo fa tsy mora ny asa. Hitanay ny azakazaka amin'seho any amin'ny tambazotran-tserasera faly izahay arivo avaratrano fa mba anisany ihany tamin'ity taona ity. Mankasitraka tompoko, ny tompo hitay anareo ary tsy izy ireo ihany ny tonga fa miara-miazakazaka amin'izy ireo koa ireo vady aman-janany. Mangataka anareo am-panajana mba hijoro ho hitan'ny mpianakavy ny finoana rehetra. Ny tompo omba sy hitay anareo hatrany. Mazao toerana ry havana. Mazao toerana tompoko. Manaraka izany ry havana dia araka ny teny teo dia toa miarahaba tena raha miarahaba ny vondrom-paritany laika izay tompon'izao fotoana izao noho ny amin'ny zao nahatsanganantsika VFL sampana iray izao. Enina dia atao aza ireny zavatra izay niainantsika tamin'ity taona ity ireny. Apetratsika amin'ny tompo ny ahafahantsika ampitombo isa ny sampana VFL eto amin'ny synodam-paritany manomboka amin'ny taona ho avy io. Mifanotrina itona zany ireo birao an'ny vondrom-paritany laika miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany dia mangataka atsika mba hitsangana koa azafady tompoko. Misy moa ry havana no nialatsiny tamin'ny fotoana farany noho ny amin'ny antony tsy azo anoharana eo amin'ny fahasalamana. Mazao toerana tompoko ianareo. Ary manaraka izany ry havana dia miarahaba ny iray aman-dreny mpitandrina mivady eto an-toerana, ny filohan'ny fiangonana, ianareo mpitandrina mizatra raha izay niara-niasa teto, ny ambaratongan-drafitra rehetra eto amin'ny fitandremana manomboka amin'ny birao fiangonana, ny sampana komity vomiera samihafa ary ny fiangonana manontolo sy indrindra koa ianareo mpikambana rehetra ao amin'izany sampana vondrona fotra laika izany amin'ny fahasoavan-dehibe izay niraisinareo ao amin'ny tompo. Miarahaba ry havana,
mahaleova mahalasana ny tompo momba sy mitay anareo. Maneho fisaorana manokana ny ray aman-dreny mpitandrina izahay. Raha nanomboka ny dinika voalohany teto amin'izao fitandreman'izao izahay dia faly tokoa satria tretrika ianareo sampana FIFL eto amin'ny chapelle manana mpitandrina mitarika izany sampana vondrona fotra laika izany. Koa dia izy tompony asany anoy ampitoy izany fiarah-miasanareo izany koa dia isaorantsika an'Andriamanitra izany. Tombony lehibe ho anareo izany ry havana, koa dia hiara ifampitantana trany ane anareo. Ny tompo ampitoetra izany fiarah-miasa izany lalandava. Ary satria efa mijoro eto ihany ny tenako dia maneho ny fitsofan-drano anareo sampana vondrona fotra laika izay tarihan'ireto birao mitsangana ireto. Mahaleova, mahalasana, miorena tsara, asa miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo araka izay efa niantsony anareo ao anatin'ny fifankatiavana sy ny fiombona ampotanteraka. Eto anivon'ny fitandremana izany manomboka mitohy eo anivon'ny synodam-paritany, eo anivon'ny sampana foibe sy eo amin'ny saha rehetra izay andrahan'ny tompo anareo. Dia mangataka ny solotenan'ny VPL sy anareo solotenan'ny sampana VFL izay nantsoina ho amin'izao fiombonana izao mba aneo izany fanehoantsika ny fandraisan-tanana sy fitsofan-drano ireto namantsika vaovao ireto izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika rehetra izay ankasitrahany kosa ny fiadanany. Amen. Mangataka antsika hiandroso vetivety hanolotra ny tsodrano ho an'izao sampana izao. Tariny eny ratsika mandroso isika fa ny birao efa nandray tanana tao. Ay FJKM hatramo vato ambatonakanga, FJKM mankady fotsy, FJKM Rasalama Manjakaray, FJKM Andravoangy Fivavahana, mankasitraka indrindra ry havana. Ary izao kosa aneo aminao ny finoko amin'ny asako. Jakoba toko faharoa andiny fahavalo folo tapany by. Amin'izao fotoan-dehibe izao dia omentsika an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ny voalohanteny dia miarahaba anareo. Vondrona fototra laika miorina amin'izao fiangonana izao eto amin'ny chapelle militaire. Ny tompony omba anareo amin'ny asa. Tadidio fa isika laika dia laika mandeha amin'ny finoana ary miavao atsitrany ao amin'i Jesosy Kristy ary olon'ny asa. Miara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina ka dia tanterao ny fanomponareo. Ka ankintsika amin'ny tompo ny asa rehetra izay ataonareo. Mbola betsaka atao amin'ny fiangonana no atao hoe mbola tsy ao anaty sampana. Atsoa izy ireny, ninona talentany, ninona fanomezam-pahasoavany dia atsoa izy ireny, raiso izy ireny hiara-iasa aminareo. Eny isaorana ny ato amin'ny Andriamatoa mpitandrina sy ianany ambaratonga ny drafitra rehetra, ny birao am-piangonana, ny loholona sy ny dekona, ny sampana asa sy ny asa rehetra. Mankasitraka tompoko ny amin'ny fiara-miasa,
ny amin'ny fitantanana ireto zanakareo ho sampana velona ary indrindra andriamatompo tandrina azy amin'ny sorona fa tena atsura raha misy ilainareo azy a fa laika velona sy miasa ireo ankoatr'izay ihany koa isaorana ny ao amin'ny VPL makasitraka ny amin'ny fiara-miasa misaotra fa isika izao no ny ara-niasa na avitany izany ka dia mankasitraka ny tompony ampaheranareo hatrany isaorana ihany koa ny Tony ny birao miara-miasa izay mifanotrina tonga eto amin'ity anio ity voninahitry'Andriamanitra isaorana ihany koa ny vady aman-janaka ny birao rehetra eny ry havana amin'ny fotoan-dehibe toy izao dia indray mandeha ihany no tokanana ny sampana fa tsy hoe tokanana foana ka ho marika izany fitokanana anareo izany a dia misy ny tsodrano atolotry Tony anareo misy ihany koa ny fanion izay atolotra ho anareo iny fanion iny dia atolotra ho anareo hoentina velaro kely azafady rehefa misy fotoan-dehibe alehantsika asa ombonana fijoroana vavolombelona ary rehefa tonga ny alahady laika dia velarina sy hoentina aty amin'ny chapelle izany ankoatra izany koa dia misy ny certificat izay atolotra anareo ho marika izany fijoroana ianareo izany Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara sampana fifindroana laika SFL inona ataonareo mihoatra noho ny sasany fanamarinana fanokanana vondrona fototra laika atolotra ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny FJKM natao hoe chapelle militaire Apahibe SPA 19 ho fanamarinana nanokanana izany sampana izany anio Alahady 12 Desambra 2024 rehefa nahazo mifampiofanana momba izany ny birao sy ireo mpikambana manao siniana izany ny tonian'ny SFL raha Nadina Herilalainy ny finoan'ny SFL raha manana fiainan-tsoa ny filohan'ny VPL Anety Lalaovololona ny mpitandrina Rakotsafy Mikael mpitandrina ny tompony ombanareo ka vokatra sy amo eo amin'ny asan'ny tompo voninahitry n'Andriamanitra rirany amen dia le gitara zany akarina ry ambony train ary tsy efa roa moa zay ny gitara antsika tokony hipetraka ao daholo le gitara dia izay mahay miteny tonda dia vele so dia mbola faro miarabantsika ry havana natratra izao andro anio izao ary dia manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ary teny ianao amin'izany andro izany hoe hideranao ao Jehova fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka nampiononay ianao indro Andriamanitra ny famonjenay dia atoky aho fa tsy mba hatahotra fa Jehova tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjenay izy ko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano ao amin'ny loharanom-pamonjena Isaia 12:2 faharoa toy izao indray ry havana vaovao ray tamin'izao maraina izao vita soamatsara omaly asabotsy 12 Desambra ny fankatoavan'ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona ny 3 2024 isaorana ny tompo ary voninahitra ho azy irery ihany ny famonosana vatomamy fiangonana ry havana dia atao rapitso alatsinainy 17 volana Desambra manomboka amin'ny 2 ora mariana fa io andro tokana io ihany no amin'ntatsika izany
dia manentana antsika sampana rehetra sy ny fikambanana ny sampanasa hifarimbona amin'izany fa 720 no anjarantsika tsy maintsy tratrarina amin'izany. Dia iangaviana hitondra agrafeuse isika tsirairay avy. Vaovao avy amin'ny sampana mpanazava stily ho tanterahana ny Alahady 20 Desambra ny fanokafana ny taom-panabeazana 2024 eto anivon'ny fivondronana 500 ko asaina isika kristianina rehetra eto amin'ny chapelle ho tonga hiara iombavaka sy hanotrina ny sampatia amin'izany fotoan-dehibe izany. Manentana antsika rehetra trano ny sampana mba handray anjara amin'ny opération bûche de Noël ho fanohanana ny sampana. Misy ny 4 portion izay jifaina amin'ny vidiny 15 000 ariary ary 8 portion 25 000 ariary. Sampana VFL. Anio ariva amin'ny 3 ora ny rindran-kira karakarain'ny sampana izay iarahana amin'ny gropony avo. Mbola misy ny tapakila ao amin'izany dia manentana antsika mpianakavin'ny finoana ho tonga maro hanotrona amin'izany. Ny fanasana dia asaina ao amin'ny sous-sol izay nahazo fanasana rehetra amin'ny vitany Fanompoam-Pivavahana. Avy amin'ny komity fankalazana amin'ny 20 taona nampitandrina sy 15 taona na niarahana nompo tamin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela mianakavy. Apatrihivina trany isika mpianakavin'ny finoana fa ho tanterahana ny Alahady 20 Desambra manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro eto am-piangonana ny hetsika concert Antsankristy, hetsika fanohanana izany fankalazana izany. Entanina araka izany ny fandraisana anjarantsika tsirairay avy, ny tapakila dia mbola misy ary manatona ny komity isika ny amin'izany. Antsoina koa ireo rehetra izay nitsinjarany tapakila Antsankristy ny sahana ny fizarana izany ary ireo izay nanjifa ka mbola tsy nahefa ny fandrotrahana amin'ny vidin'ny tapakila mba ho tonga anatona ny tompon'andraikitra ao amin'ny komity 25 Monsieur Hery ka handrotraka izany mialohan'ny alakamisy 19 Desambra farafahatarany. Sampana sekoly Alahady. Efa akaiky ny fotoana ankalazana ny nahaterahan'ny mpamonjy. Miverina sekoly Alahady anio ariva manomboka amin'ny 2 ora hanohy ny fanomanana ny amin'izany. Miverina ihany koa ny tanketsa anio sy ny amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora manohy ny famerenan-kira. Miverina ihany koa ny tanketsa mamerikira ny alarobia ariva amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany. Manadio fiangonana ny sekoly Alahady ny sabotsy 17 volana Desambra manomboka amin'ny 3 ora ariva tongava maro amin'ny asa fanompona. Rakom-pisaorana. Atolotra ho an'ny mpitandrina Mikael Rakotomanga, sampana sekoly Alahady, sampana Antsan'ny Foloalindahy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay no nahavitan'ny batisa ny zanakay. Rakom-pisaorana ho atolotra ho an'ny pastera telo mirahalahy. Izay indray ry havana vaovao voaray tamin'izao maraina izao voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manambahiny koa tsika tamin'ny ankaviato zareo amin'ny fitaizana zazakamboty ry pagody izay ananantsika andraikitra. Misy solotenan'zareo zany mba handray fitenenana fohy dia asaina bitribitrika amin'ny fandraisam-pitenenana. Mba mitsangana kely ireo rakizo dioren'ny fiangonana mitsangana am-pitoerana. Ireo izy ireo asitsika tehaka ho azo ireo zany. Zanaka Miaramila izy ireo avy eo amin'ny tafika. Ny zanaka Miaramila avy amin'ny gendarme dia arivony mamo efa fatatsika fa ireto zany aria pagody avaloha zanaka Miaramila avy eo amin'ny tafika zany izay nanantsika didy amin'ny orfelina anankiroa. Saotra tompo. Saotra ny ray aman-dreny mpitandrina nanomeny fitenenana. Ho amintsika rehetra tranany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Miaraba ny fiangonana amin'izao andro anio izao. Mijoro eto izahay misolo tena, mitondra teny
membre ny comité de gestion ny centre orphelinat ny tafika malagasy. Mamangy atsika ny zanaka miaramila tonga eto araka ny tenenina teo. Manantona ny fiangonana ny zanany dia izy ireo hitatsika natory teo. Ireo zaza izay taizaina ao amin'ny centre orphelinat eny amin'ny 5 pagode Antsahasoa, ireo nanatrika antsika teo dia nisy ny hira izay natolony ho antsika. Zanaka miaramila izy ireo araka ny nambara teo. Araka ny tolo-kevitra izay nataon'ny biraon'ny fiangonana izay tonga nanolotra ny fanomezana teny amin'ny centre orphelinat teny pagody dia tsara mba miseho anatrehan'ny fiangonana ny zanany. Izay no antony tongavany eto. Tao anatin'izany fanolorana ny fanomezana ho an'ny centre orphelinat izany dia tsy hainay ny tsy hisaotra ary mankasitraka ny fiangonana amin'ny fanomezana izay natolotra ary dia voaray soamatsara izy zany teny amin'ny centre orphelinat teny Antsahasoa 5 pagode. Tonga teny moa ny biraon'ny fiangonana dia nisy ihany koa ny nanontany hoe azo atao ve ny mamangy azy ireo amin'ny mahazanaka izay dia azo vangina izy ireo rehefa fampidiniana tamin'ny association sy ny membre ny comité de gestion. Mianatra moa izy ireo amin'ny andavanandro fa ny sabotsy sy lahady dia azo vangina tsara. Misy ny lehibe izay mitarika azy ao iangaviana mba hitsangana eny an-toerana mba ho hitatsika izy no zokin'ambinina mikarakara sy mitantana ireo zanaka miaramila ireo. Ao ihany koa ireo mpanabe miaraka aminy iangaviana ihany koa mba hitsangana eny an-toerana. Ireo ny mpanabe maromaro izy ireo fa misy ny mijanona any amin'ny centre moa izany. Misaotra anareo. Arak'izay tolo-kevitra izay dia azo vangina izy ireo eny amin'ny centre orphelinat 5 pagode. Ny sampana sekoly Alahady moa ny tena nangataka an'izay ary dia asaina an-tanandroa izy ireo mba ho tonga any. Ny sampana sasany ihany koa afaka ny ho tonga any fa dia malalaka ny toerana eny amin'ny centre orphelinat 5 pagode. Araka ny efa nambara ihany koa moa dia afaka manampy izay terem-panahy ho azy ireo satria iarahantsika malala zavatra mianjady azy dia afaka manantona an'ireo mpitaiza zoky ao anatin'izany centre orphelinat zany isika. Zay afaka anome rehefa avy eo moa zany afaka manantona an-jareo ery amin'ny vavahady ato andrefanato dia afaka manantona ny zokin'ambinina na ireo mpanabe ao amin'izany centre orphelinat zany. Dia izay no azo ambara mikasika ny centre orphelinat fa dia mirary soa antsika rehetrarehetra ho samitratry ny krismasy. Raha sitraka zareo dia ny hiara akalaza krismasy aty amintsika nefa noho ny fandaminana ao anatin'ny tafika dia mety ho raisiny ny any amin'ny tafika ary zareo amin'izany fotoana izany. Ko dia izao ny fotoana mety hionana aminareo indray dia amin'ny fotoana manaraka indray mety mamangy aty ry zareo. Mankasitraka antsika rehetrarehetra ny aino hatramin'ny farany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika nahavitany fanamasinana fanambadiana reto zanantsika ndre miaro-tsoso sandratana Isaiasy iraherin'ny aina Lohahevitra asanao zareo. Raha koto arivony manao itso andony aina sy raha koto malala ny aina
ireto abatsika ireto miarabinareo ny fiangonana dia mirary soa ny tokantranonareo saotra tompo. Angataham-bavaka ao amasina fanambadiana raha lera so Jean Ziglaire sy rary malala feno Claudie. Raha zafy manarivo Bernard sy raha solofo Arimanitra Sylvanie Robertine. Ireo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Raha be manda solofonirina Sonjoery sy dia misaina Ange Christophe Safidy. Ireo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Saotra tompo. Anolotra ny zanana amin'ny sakramenta batisa Zakela zafy manarivo Evanina Kim Manjara Soa. Ara zafy manarivo Latifa Asley tolotra ray aman-dreny zafy manarivo Bernard sy raha solofo mananianitra Sylvanie Robertine. Ny Zakely Fidizara Irinsoa Indi Marina tolotra ray aman-dreny Fidizara Velona Ambinina Mahakosy Désiré Marie Judith. Ny Sambana Dorcas dia manana anjara fitenina raha tsy diso fa izy no fiavianantsika izay naharay antsika zany teny naraina tamin'ny Efesiana 4 zany ary andiny fahaefatra tompoka no entinay avy amin'ny sampana Dorcas miarabantsika amin'ny fiangonana amin'ity androany ity. Mialatsiny raha mandray fitenenana fa araky ny efa nilazantsika teo tiany moa dia nankalaza ny 5 taonany ny sampana Dorcas tamin'ity taona ity. Ary tanatin'izany fankalazana zany no nankalazana ihany koa niarahana tamin'ny fankalazana ny 10 sy 20 taona ny tandreman'ny paster Mianakavy teto amin'ity chapelle militaire ity. Ka tonga eto izay mitsangana eto manolotra ny anjara biriky izay tafangonay tamin'izany. Isaorana ny nandray anjara nanotrana anay tamin'izany fankalazana 10 taona nahafahanay nanateraka n'izao hetsika ataonay amin'ny 10 sy 20 taona ny mpitandrina izao. Ka ankehitriny izay dia mangava ny renim-pianay miangavy ihany koa ny braony sampana Dorcas hanolotra zany amin'ny fomba hita maso an'izany fandraisanay anjara amin'ny fankalazana ny 10 sy 20 taona ny mpitandrina izany. Manasantsika brao ihany koa ny sampana. Dia manasa ny comité ny 25 zany hanoloranay an'izany fandraisana anjara biriky ataonay izany. Miarabantsika mpianaka amin'ny finoana amin'ny anaran'ny tompo. Miaraba manokana koa ny vondrona fototra laika izay nitokanana androany misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany. Amin'ny anaran'ny komity ny 20 taona fankalazana ny 20 taona na mpitandrina sy 15 taona niarahana nanompo tamin'ny mpitandrina Rakotojafy Mikaela no hijoroko eto. Ialana tsiny fa tsy eto ny filoha
no ny andraikitra zay ny antsonana azy a dia za no misolo tena androany. Misaotra indrindra ny sampana dorikasy a amin'ny fandraisana anjara amin'ny zao fankalazana sy ny ezaka zay tanterahana amin'izao fankalazana zao. Asehonareo amin'ny fomba hita maso tokoa ny fanompoanareo ny tompo, ary zay raha teo moa ny teny faneva anitry Kristy dia eno ny fameroveron'izany fanompoana ataontsika mianakavy zany a amin'ny fandrosoan'ny ny asa, ary mangataka mandrakariva isika amin'Andriamanitra ny anananareo hery a anatanterahana zany fiaraha-miombona sy ny asa fanompoana zay tanterahana zany. Manararaoatra koa misaotra antsika rehetra amin'izay ezaka efa vita, ary mangataka vavaka hatrany a mba hanohizantsika ny asa eo ambany fahendrena sy ny fitantanan'Andriamanitra anatanterantsika n'izany ao anatin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Dia misaotra indrindra anareo tompoko, voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Misaotra tompoko. Misaotra ny sampana fototra dorikasy, sampana dorikasy. Ny herinandro sambatra hiditra amin'ny herinandro a mbola misy sampana tsy nandalo tao amin'ny mpitandrina mijadraraha ao naka ny fandaharana. Misy fandaharana satria misy fotoana sokafana isaky ny hariva zany, dia mamandalo ao zany maka an'izay fandaharana izay. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahatanterahany fotoana rehetra teo a, roso amin'ny faloran-teny Tamaso amin'ny alalan'ny rakitra isika eo ireny tokopira iderin'Andriamanitra amin'izany, eo koa ireo dekona tanteraka ny anjara fanompoana.
hariva isika zany miaraka amin'ny VFL amin'ny telo ary io ny tahotrao ry olonosafo Anteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrana zao. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mohatry ny farana rehetra hiaro ny fonareo, hiaro ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Izy hatanteraka izay rehetra tokony anjaranareo araka ny harena amin'ny voninahiny mandrakizay. Ka ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Ivavaka mangina isika to. Anaka raha endry ny fonao dia ho faly tokoa ny foko dia ny foko. Eny ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotra aho. Ho an'Andriamanitra irery neny voninahitra amin'ny anarany.